Nampiana betsaka ny mety isin'ny firotsahan'ny tantry eny amin'ny faritra avy ny nanaovana ny tetika sa Analakely izay nanomboka ny taona 2024 ary efa nifarana izao. Azo tsapahitana izany hoy ny Sefokotany teny amin'ny faritra avy toy ny teny Ambohipotsy Ambohitsimbona ao amin'ny boriboritany faharoa. Tsy mbola misy hoy ny Sefokotany ny fanesorana ireo olona amin'ny trano raha ny fanazavana. Raha ny Ambohipotsy manokana averikombelombe fa ny andro rinina sy ny andro maina raha ny tena manao fanentana zay mampiomana. Ao anatin'ny fahavaratra ohatr'izao dia tsy mitsahatra no mampiasa. Tsara marina aloha Sefokotany Ambohipotsy dia manana an'ireo paomera isan-karazany. Fa anisan'ny tena miasa be rehefa fotoana fahavaratra ohatr'izao dia ilay comité CLS, le comité local de secours. Izy ireny zany dia miasa mifandray amin'ny tenako amin'ny Sefokotany. Dia ny manentana ny olona indrindra raha vao maharitra sy matevina ny olana dia miezaka manala raha ohatra ka misy olona tokony esorina sahady amin'izay toerana mety ahina izy fiotsahana. Azo atao hoe miena satria isaorana be dia be ny tetika asa Analakely na anisany hoe namita ny tohatra rehetra tamin'ny ilany indrindra ny ilany andrefana ny tena atao anatin'izany atao hoe faritra mena. Tena nahitana fiotsahana be dia be sy faravana trano dia miena satria vita ny lalana dia mba manaraka ny lalana aloha ny rano satria ny rano tena fahavalo fiotsahana ety aminay. Miena raha ohatra ka tamin'ny 524 tokantrano trano 470 teo eo no tao anatin'ny hoe tsy maintsy ny esorina tao anatin'ny olona. Amin'izao angamba ny tokantrano tena ataoko hoe vitsy no ahina ary zany fa tsy mbola tena hoe atahorana be. Na izany aza, misy amin'ireo faritra izay efa nanentana na ireo mponina hiala amin'ny trano izay mety ahina hiotsaka. Tsy misy fanerena hoy ny tompon'andraikitra fa miankina amin'ny tsirairay avy izany. Anatin'ny lotsakorana tanterakitsika izao ary efa lazaina ombieny ny faharatsiany ny toerana iny. Raha nametraka ianao hoe ina ny fepetra raisin'ny bergerce dia même refrain ny zavatra lazaiko. Tsy anery zahay handefa miaramila na handefa ny gendarme na ny polisy ka handeha hanombotra anareo amin'ny trano misy anareo tsirairay avy. Efa nampahafantatra ny fanjakana hoe tokony miala eto ianao mandray ny fepetra rehetra. Efa nomena ny fanamorana an'izany. Ohatra fotsiny izay lazaiko anareo zay, anokatra antsika site d'hébergement any amin'ny gymnase. Manatona ny Sefokotany dia misoratra anarana dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay faritra ianao dia apetraka any amin'ilay toerana misy anao ianao. Na koa makany amin'ny fianakaviana raha misy fianakaviana mandray sy ny sisa fa ny mijanonao dia famonona tena. Zany hoe zany safidy ny ataony tsirairay avy. Na ianao misafidiny hoe tsy mampaninana na tonga sanatriany vavany eladiny lela raha fahafatesana na koa hoe mbola te hiaina ka aleo anaraka ny lamina sy ny fepetra zay napetraky ny fanjakana. Entanina hatrany ny olona rehetra mba ho mailo indrindra amin'izao fotoana izao ary anaraka ny toromarika omeny ny tompon'andraikitra isan-tokony amin'ny mety fiotsahan'ny tantry na ny fiakaran'ny rano amin'ireo faritra ivy. Raha ny zava-misy tsy misy intsony ny fanadiovan'ny apipaha ireo antsona hoe canal primaire izay andraikiny indrindra mialohan'ny fitoam-pahavaratra sy fisian'ny rotsakorana izao. Ny apipa-tsahivina no mandray an-tanana ny fanadiovana ny canal primaire toy ny canal Andretany. Ny commune no tompon'andraikitra amin'ny canal secondaire ary ny Fokotany tsirairay avy no manadio ny canal tertiaire.